manona ny fiadanany tompo miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy saorana an'i Jesosy nanomezana antsika ny tombonandro androany indray mbola tombonandro-pahavelomana ho azo anao fizarana somary fohy dia fohy kely ihany sady maikamaika moa zany le izy fa na dia mipody ary zany dia tsy miomana tsara ao anatin'ilay izy fa ny message ny tena important ny hatongavan'ny message ao amintsika tsirairay avy ka natao antsika izay mandrendray ny tenin'Andriamanitra androany afatra fo moa zany izay fampaherezantsika sy fampizarantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany ilay izy dia message fohifohy kely azoko maraina teo ty dia zaraiko amintsika za dia fitaovana fotsiny ihany fa ny teny an'Andriamanitra. Amen. Resaka mahakasika ny fitiavana ilay izy, fitiavana. Raha tena tianao ny olona anankiray dia miporofo mpitiavana izy. Raha tena tianao ny olona anankiray dia miporofo mpitiavana izy. Porofo mpitiavana dia fitiavana ihany. Ny fanehoana an'izay fitiavana izay. Izay olona tianao rehetra tsy voafaritra na ray aman-dreny na zanaka na namana na olon-tiana na vady rehefa tianao izy dia miporofo mpitiavana. Porofo mpitiavana izay tsara sy lehibe indrindra dia ny tsara. Tarito ao amin'ny tsara izy. Raha tena tianao ny olona anankiray dia tarito amin'ny tsara izy meo an'izay porofo mpitiavana izay. Betsaka ny androany ihany koa dia tiako ianao dia nataoko ty fizarana ty dia napetrako dia nizaraiko ty message izay nomena anahy ty dia zaraiko aminao ihany koa ho porofon'izay fitiavana izay. Androany dia te hanome an'izay porofo mpitiavana ho anao namako izay na fianakaviako izay dia te hanome an'izay porofo mpitiavana izay. Maro tokoa ny zavatra tsara be eto amin'izao tontolo izao, tena tsara be, tsy mety lany ary mandroso isan'andro ny zavatra tsara, ny mitombo isan'andro ny zavatra tsara, miseho isan'andro ny zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao. Betsaka fa androany dia te hanome porofo mpitiavana tokana anankiray anao ihany, te hitarika anao anatin'izay zavatra tsara anankiray izay ray ihany nefa feno fahatsarana rehetrarehetra izay ilainao ary tsy mandiso fanantenana ary tsapako fantako fa tsy hadiso fanantenana aminao ary misy izay ilainao ary tsy hamitaka anao mandrakizay. Tadio nabetsaka ary ny zavatra tsara amin'izao tontolo izao dia reny vetivety ihany. Misy limitiny ny fitiavana, misy limitiny ny fitiavana ary mitady tambiny any aminao. Izay ilay fitiavana mitady tambiny any aminao. Izany hoe misy limite izany. Fa androany fitiavana, ny porofo fitiavana anankiray izay tiako hitaritana anao omeko anao dia sans limite, tsy misy limitiny izany ary maharitra mandrakizay. Andriamanitra ihany koa rehefa nanome an'izay porofo mpitiavana izay ho antsika olombelona rehetra dia nomeny ny zanany lahatokana. Ilay hoe nomeko zanako lahatokana ozy izy mba hatsovery rehetra minazy fananafiana mandrakizay. Any anatin'ny Jaona 2:11 misy an'izany teny izany. Dia rehefa tonga indray Jesosy Kristy dia nanome an'izay porofo mpitiavana ho azy ho anao izay. Dia Jesosy koa nanolotra ny aina mba nanolotra ny aina izy no namonjen'ny sakaizany, izany hoe tsy misy manana fitiavana ankoatra ny manolotra ny aina mba hamonjen'ny sakaizany. Any anatin'ny Jaona 15:3 ahitantsika an'izany teny izany. Jesosy Kristy dia nanolotra ny aina hamonjen'ny sakaizany. Ina moa ilay sakaizany? Izao sy anao ilay sakaizany natolo mihitsy ny aina teo ambony hazo fijaliana mba hamonjeny azy ho anao tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia izay ilay hoe tsy misy tsy manana fitiavana lehibe hoy izy dia manolotra ny aina hamonjy ny sakaizany. Dia androany ihany koa te hitarika anao anatin'izay porofo mpitiavana izay satria tiako ianao dia taritiko ao anatin'ny fahatsarana. Tiako ianao dia te hitarika anao hoe
ity atolotra anao dia profo-pitiavana ity tokana ihany ho taritiko anao anatin'izay omeko anao ilay izy tokana ihany hanananao fanantenana mandrakizay dia misy tena anatin'ny jaune 14 jaune 14 ihany hoe vakitsika inge le teny jaune 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana izao ny lalina sy fahamarinana fiainana izy. Ao amin'izay tokana ihany izy moa ilay tokana izay lazaiko eto dia Jesosy Kristy. Izy irery ihany no manana an'izay fiainana mandrakizay izany. Ahitanao fiainana be da be eto amin'izao tontolo izao, fa fiainana manome fitiavana anao, manome fitiavana misy limitiny ary manome fitiavana misy tampony. Fa amin'i Jesosy Kristy dia tsy misy tampony ny fitiavana izay omeny anao ary maharitra mandrakizay ary ao aminazy ihany koa misy an'ilay fiainana. Ho taritiko mihitsy ianao anatin'izay zavatra tokana izay satria ao amin'izay tokana izay no misy ny fiainana, tena fiainana. Maro ny zavatra ny heverina fa fiainana amin'izao fiainana hita maso izao, fa ao anatin'izany tokana izany dia Jesosy Kristy izy irery ihany manana an'ilay fiainana mandrakizay ary feno fahatsarana rehetrarehetra, fiainana maharitra mandrakizay. Dia misy teny any anatin'ny jaune 6 jaune 6:33 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Iza moa izany dia miteny izy eo amin'ny 35 hoy Jesosy taminy: izao no mofinaina izay manantona dia tsy mba ho noana ary izay mino tsy mba angetaheta intsony. Amen. Eo amin'ny 37 izay rehetra omeny iray koa no anantona ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ianao zany androany atondroka anao hoe iza le tena manana fiainana mandrakizay dia Jesosy Kristy zany. Izay le profo no pitiavana omeko anao, taritiko anatin'ny profo pitiavana omeko anao, tsy manana vola aman-karena fa zavatra tokana ihany le tena harena be dia Jesosy Kristy. Dia taritiko amin'izay fahatsaran'izay ianao satria tiako ianao dia omeko an'izay profo pitiavana izay dia mitarika anao amin'ilay fahatsarana. Dia ilay Jesosy Kristy ilay fahatsarana manana fiainana mandrakizay, izay makao aminazy dia tsy mba getaheta mandrakizay ary izay manantona anazy ka mandray anazy dia manana fiainana mandrakizay, maharitra mandrakizay. Dia mbola hitantsika izany teny izany ao anatiny hoe jaune 6 manome profo an'ilay teny izy. Jaune 6 54 amin'ny anaran'i Jesosy, izay mihinana ny nonofiko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Sady manana fiainana mandrakizay hoy izy ary mbola anangana anao izy amin'ny andro farany amaranako azy mbola miporofony izany teny izany any anatin'ny Jeremia. Mbola miporofony izany teny izany anatin'ny Jeremia 31:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fitiavana mandrakizay hoy izy no hitiavako anao. Fitiavana mandrakizay no hitiavany anao. Fitiavana mandrakizay ny moa mandrakizay izany mandrakizay tory amen sans limite, tsy misy limite ny fitiavan'i Jesosy Kristy anao anatin'izay. Amen. Dia sokatsika Jesosy ao anatin'izay. Averiko ihany ny lohatenin'ilay afatra kelitsika hoe raha tianao ny olona anankiray dia omeo profo pitiavana izy ary ny profo pitiavana tsara indrindra dia tarito ao amin'ny fahatsarana izy. Androany tiako ianao dia taritiko ao anatin'izay omeko an'izay profo pitiavana izay dia taritiko ao anatin'ny fahatsarana. Dia amiko Jesosy irery ihany no tokana, izy irery ihany ilay manana feno fahatsarana rehetrarehetra. Sapako loatra tamin'ny fiainako izany ary ananako profo izay nitaritako anao aminazy hoe tsy mamitaka izy ary matetika mazana fiteniko foana ity teny ity hoe tsy hanenina mandrakizay ianao iray lalana amin'i Jesosy ary tena hoe handray anazy mihitsy. Dia rehefa mandray anazy ianao dia lasa piraisina fiainana aminy, izany hoe lasa fiainanao mihitsy ny Jesosy Kristy dia taritiko ao amin'izay ianao fa izy manana fiainana maharitra mandrakizay ary tsy hamitaka anao, tsy hampifilafila anao, misy ilainao ary misy ny fahatsarana, misy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany averiko aminazy ny voninahitra azy ny teny fa za dia fitaovana fotsiny ihany dia amin'ny manaraka indray raha sitrapony Tompo. Ai Jesosy.